Atao anatin'ny vaovao tapatapany indray kosa radio arahantsika ny fanambarana izay nataon'ny sekretera-panjakana amerikanina lefitra misahana ny raharaha afrikana Andriamatoa Johnny Carson momba ny toedrarà eto Madagasikara ary arahantsika anatin'izay ihany koa ireo izay zavatra nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny ministra no tanterahana omaly. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny sekretera-panjakana lefitra amerikanina misahana ny raharaha afrikana Andriamatoa Johnny Carson. Tao anatin'izany no niaraban'ny filohan'ny tetezamita noho ny fanapahan-kevitra niraisiny ny tsy hirotsaka ny fifidianana. Ezaka manandanja hoy izy ny tsy fifanindranana Andriamatoa Andry Rajoelina sy Ravalomanana ny fifidianana sy ny fisitahan'izy ireo mba hahafahan'ny filoha voafidy ara-pomba demokratika mandray ny fahefana. Manantena ny izoran'ny fampelezan-kevitra nisy ny fifidianana malalaka marina ary azo antoka ary andraisan'ny vahoaka malagasy anjara ny fifidianana izay filoha hitondra azy i États-Unis. Matoky ny sy ny fananjana ny teny nomena ihany koa i États-Unis. Ary nambaran'ny sekretera-panjakana amerikanina lefitra Johnny Carson fa ny fananjana ny teny nomen'ny filohan'ny tetezamita tsy hirotsaka ny fifidianana sy ny famporisihana ny firotsona ny fifidianana malalaka sy mangarahara dia amerina amin'ny laoniny ny fiara-miasa nisy teo Madagasikara sy États-Unis. Nolanina teo anivon'ny filan-kevitry ministra omaly ny didy tsy volana milaza ny fanemorana ny fanavozana ny lisitry ny antoko politika eo anivon'ny ministeran'ny Antany. Araka ny fanazavana dia tsy nisy ny daty mazava napetraka fa hitoetra ny faran'ny daty firotsako fidiana ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena ny fanavozana ny lisitry ny antoko politika. Amin'ireo antoko politika 323 misy eto Madagasikara dia 400 efa nametraka ny atota taratasy eo anivon'ny ministeran'ny Antany ny alohan'ny 7 volana janoary lasa teo ary ny antoko politika 5 ambiny no voakasika amin'ity fanalavana ny fanavozana ny lisitry ny antoko politika eto amintsika ity. Ankoatra eo, anisan'ny nolanina tao anatin'ny filan-kevitry ministra omaly ihany koa ny nampiakarana ho sekretera jeneraly ministeran'ny Antany Andriamatoa Tery Rakotonarivo izay talen'ny kabinetra an'ity ministera ity teo aloha ary anisan'ny nangatahany filohan'ny tetezamita taminy ny tokony hametrahan'ny felana tsy ho filohan'ny sendikan'ny Sinada izay vondrona ny administrateur civil.